Tonga sy daholo zanagasikara mbola avy ianareo hanoro fitaizana zaza androany satria ny ray aman-dreny malagasy tsy mahay mitaiza zaza. Ny ankamaroan'ny ray aman-dreny malagasy fa manao alasa foay ozy ny fitenenana. Ny zanaka atom-bohoka miankina amin'ny fihetseham-pon'ny renim-pianakaviana ny mampatonga ny toetrany zanaka. Tsara ho fantan'ny rehetrarehetra izay. Rehefa bevoka ny vehivavy mila manana fiainana stable hozy isika mba hatomombana mba milamindamina amin'ny fiainana vehivavy. Fara-miaritra ditan-dehilahy, fampirafesan-dehilahy, darokalipa, miady lava ianareo mivady. Misy fihetseham-po tafiditra ao anatin'ilay zaza io. Rehefa teraka avy eo ilay zaza lasa maditra amin'ny andro alina, lasa mikikika, lasa kizitim-belona, lasa satria ilay trouble ny renim-pianakaviana. Noho izany tsara ho fantatra mivady fa ato amin'ilay mbola vao bevoka dia mila efa konokononina ny zanaka hoe mba ho lasa ho sambatra. Izay aloha izany fitazana zaza voaloha. Eto amin'ilay hoe teraka ny zaza mandritra ny 2 taona hatramin'ny 3 taona tsy mahalala ny tokony ataony tompoko ny ankizy ny zaza izany. Misy fotoana izy mandringo-bolo, misy fotoana izy mamelaka anao, misy fotoana izy manongo, na misy fotoana koa izy mikikika be. Efa toetran'ny ankizy izany, efa normal izany. Tsisy tokony atahorantsika na atahorany lahy na atahorany andriana na atahoranao hoe nanina ity zanako ity no manao ohatr'izao. Efa toetran'izany. Inona no tianao atao raha ohatra ka mba tianao hiova amin'izay toetran'izay ny zanakao jereo ny vatana. Isika olombelona matahotra vandravandrano. Jereo ny zanakao dia resao miadana mpilaminana izy indria izay fotsiny aloha. Raha hatramin'ny 3 taona izy mbola tsy azonao atao ray aman-dreny no mivazavaza mba manome punition isika ilay manasazy hoe tandremo ataovike tsingoko kapohako velako dia tonga dia manongonongo sy midaridariko izay. Mbola tsy zakan'ny sainy ankizy izany tompoko. Ao amin'ny mandra-pahatonga 3 taona ny ankizy mbola tsy mahalala ny tokony ataony. Noho izany zany raha manao an'ireny fihetsika ireny ny ankizy aza matahotra ianao na malahelo ianao ray aman-dreny satria efa fomba ny ankizy ireny. Raha ohatra ka hoe tianao hihainanao ny zanakao omeo fitiavana. Raha tsy nety ilay nataony, ohatra nanary kilalao izy ankizy ny ankizy, izay nge ilay mampatonga ny ankizy ilay manakapokapoka kilalao sy potehany. Efa fahasambarany ankizy izany ilay manao an'izay, tsy ohatra antsika olon-dehibe ampirima tsara kenakenaina ny kilalao, tsy manino izany fa fomba ny ankizy iny. Ny zazalahy moa izany mpanao an'izany, vidiana kely indray andro dia potehany ilay satria izay mahafinaritra anazy. Ny zazavavy kely koa dia esorina ny lohany ngotana dia apetraka dia ohatr'izao dia mitombany, tsy misy olan'izany. Fa tsy mananjoa anasazy ny zanakao ianao raha mbola any amin'ny 3 taona ny zanakao, latsaky ny 3 taona satria mbola marefo ny ati-dohany sy ny sainy. Jereo ilay vandravandrao diridirio foana izy amin'iny dia retseho izy tsy mahazo manao an'izany. Rehefa miakatra amin'ny 3 taona amin'izay izy dia atorinao lalam-piainana mahakasika ny hoe raha nisy zavatra tsy nety nataony na namaky vera izy ohatra dia latsaka ilay izy, tsy mila mivazavaza leto vanity vola be fitianako an'io tena kivy mihitsy manana ty zaza ty naleko mihitsy maty na nalatena. Zanako naterako avy dia ataonao ohatr'izany, sitraponao sy ny amolanao sy ny agegenao mampatonga anao zaza ivelany teto ambonin'ny tany. Tsy ny zaza mihitsy akory ny tonga tetỳ ambony anao mazia fa ny agegenao no tianao katsokatra fe ihany. Raha tianao ny zanakao hiaino, raha namaky vera izy ohatra na nanimba zavatra izy ay tsy manekim-piso tandremo aleo aloha dioviny eny rehefa misy vera vaky ohatr'izao dia mila maka lapelina, maka kofafa sy lapelina dia fafana dia diovina tandremo sao dia vaky ny tongotra fa maratra. Atao ohatr'izay no atao rehefa vaky ny vera dia mitandrema manaraka fa raha vao mamaky manaraka bediny neny indray voasazany neny. Dia aorianan'izay manomboka lasa manana courage zanakao, mila mitandrina izy tena bediny neny matahotra bediny neny matahotra bediny dadako fa mamaky an'ity. Izay nataonao raha ohatra ka hoe akafon'ny zanakao ianao mba tianao hanana saina matsilo izy. Niady mivady, niadinareo mivady ihany tompoko fitaovana anatin'ny fandrinanareo izay fanarahanareo any ambadika any akory fa tsy ny zanaka indray nataonareo avoka. Hitanareo ny dadanareo iny tena kivy mihitsy amin'ny toetra ratsy ny dadanareo iny, izao foana ny atao, izao foana izy vao miditra ny trano, hitako izy vao niaraka tamin'ilay olona tary, tena leo be ny dadanareo iny mihitsy. Ndringa te hanambady anazy eo fa tsy ny zanaka indray ampidirina atao avoka
Sy adinareo vady any tsy idirana ankizy mihitsy zany na miala sakanareo zanakareo tsy mila tokony ataony hitany ankizy ny adinareo fitaona anatin'ny tokantranonareo any anatin'ny fandriana sy any ivela zay fanarahanareo fa tsy takatra sainy ankizy zany ny adinareo mivady ohatra hoe mamaky entanareo na mifamaly raha andeha hianatra zao ny ankizy nanao fanadina zéro manatody tsisy lesona ainy fa lasa atody be satria nanino noho izay le nataonao ray aman-dreny zay ho andray aman-dreny mila fitiavana ny ankizy mba ome fitiavana tompoko ny ankizy ny courage ny fankaherezana ary ny fitiavana omenao zanakao mampatonga zanakao marani-tsaina fa raha fanapepona lava fanambaniana lava no omenao zanakao lasa menatra izy aloha tsy afaka ny hevitra ny fiarahamonina ary ambon'izay koa izy lasa tsy sokatra mihitsy sainy fa tsy maintsy eo foana ilay alahelo sy tebotebona ho an'ny tanora mahakasika ny tanora indray azavaiko rehefa manomboka eto miala sakana eto ny ankizy ho an'ireny mpianakaviana tsara endrika lapiso kely mba mifampiresaka amin'ny zanakandrio satria io zanakandrio tsy misy olona hitantaran'ny alahelo fa tsy ianao iren'ny mpianakaviana ianao iren'ny mpianakaviana nefa ato an-trano ato mivazavaza mivindavinda ohatran'ireny voalavo be reny dia iza moa zany no ifampiresahana fotsika no aviny any amin'ny papasosy any amin'ny lehilahy tsy ilaivana azy any amin'ny namana izay hamotika amin'ny fiainana izy any izy mitady vahaolana nefa ireny hamotika anazy tsy lafaka ny zanakao dia avy eo indray ianao avy eo anapepo noho izany ianao ray aman-dreny fanalahidy voaloha ampisonitra ny zanakao dia ianao no fitaratra mahazo toa